Jaona toko 7. Tsy nino an' Jesosy ireo rahalahy iny. Jaona toko 7 andininy 1 hatramin'ny 9. Ary rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilia Jesosy, fa nalaika handeha tany Jodia izy satria nitady hahafaty azy ny Jiosy. Ary efa akaiky ny andro firaviravon'ny Jiosy dia ny amin'ny tabernakely, ka hoy ny rahalahiny taminy: miala eto ka mandehana ho an'ny Jodia mba ho hitan'ny mpianatra ao koa ny asa izay ataonao. Fa tsy misy olona manao zavatra mitakona nefa ny tenany mitady ho hita miharihary. Raha manao zany zavatra izany ianao dia miseho amin'izao tontolo izao. Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy. Dia hoy Jesosy taminy: tsy mbola tonga ny fotoanako, fa ny fotoananareo dia vonona lalandava. Tsy mahazo mankaharanareo izao tontolo izao, fa izaho no halany, satria milaza fa ratsy ny asany. Miakara ao amin'ny andro firaviravony ianareo, fa izaho tsy mbola miakatra ao amin'ity andro firaviravony ity, satria tsy mbola tonga ny fotoanako. Ary rehefa nilaza izany teny izany taminy izy, dia mbola nitoetra tany Galilia ihany. Jesosy tany amin'ny fetin'ny tabernakely. Jaona toko 7 andininy 10 hatramin'ny 9. Fa rehefa lasa niakatra ao amin'ny andro firaviravona ny rahalahiny, dia niakatra koa izy, nefa tsy mba nisehoseho, fa toa niafinafina. Ary ny Jiosy dia nitady azy tamin'ny andro firaviravona ka nanao hoe aiza izy. Ary nitakiritsika azy be ihany ny vahoaka. Hoy ny sasany: tsara fanahy izy. Fa hoy kosa ny sasany: tsia, fa mamitaka ny vahoaka izy. Nefa tsy nisy sahany resaka azy miharihary noho ny fahatahorany ny Jiosy. Ary rehefa nisasaka ny andro firaviravona, dia niakatra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe: ahoana ny nahaizan'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: tsy aly fampianarako, fa an'izay naniraka. Raha misy olona ta hanao ny sitrapony, dia hahalalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany, na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Tsy Mosesy va no nanome anareo ny lalàna, nefa tsy misy eo aminareo mankatoy ny lalàna. Nahoana ianareo mitady hamono ahy? Ny vahoaka namaly hoe: manana demoni ianao, iza no mitady hamono anao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: asa iray loha ihany no nataoko, ka gaga avokoa ianareo rehetra. Izao no nanomezan'ny Mosesy anareo ny famorana, tsy noho izy avy tamin'ny Mosesy, fa noho izy avy tamin'ny razana, ka na dia amin'ny sabata aza dia mamora olona ihany ianareo. Raha amin'ny sabata aza no amorana olona, mba tsy hahafoana ny lalànan'ny Mosesy, dia tezi-tamitra va ianareo, satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin'ny sabata? Aza mitsara araka ny miseho, fa mba mitsara marina. Ary ny mponina sasany tany Jerosalema dia nanao hoe: tsy dia ity va ilay tadiavin'ny hovonoina? Ary indro izy miteny miharihary, nefa tsy misy miteny azy akory. Sao efa fantatry ny mpanapaka anefa fa io no Kristy? Nefa fantatsika izay niavian'ilay io, fa raha avy Kristy, tsy misy mahalala izay hiaviany.
De niantso teo kianjan'ny tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe zaho dia fantatrareo sady fantatrareo koa izay niaviako ary tsy avy ho ahy aho fa marina ny naniraka izay tsy fantatrareo. Zaho mahalala azy fa izy no niaviako ka izy no naniraka. De nitady hisambotra azy ny olona kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoanany. Ary maro ny vahoaka no nino azy ka nanao hoe raha tonga Kristy moa hanao famantarana maro mihoatra noho ny nataon'ity lehilahy ity va izy. Ny fariseo nandre ny vahoaka nitakoritsika izany zavatra izany ny aminy, ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo dia naniraka mpiandry raharaha mba hisambotra azy. Dia hoy Jesosy, kely foana no hitoerako aminareo dia ankany amin'izay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay hitoerako dia tsy azonareo ale. Dia niresaka hoe ny jiosy, hankaiza moa no alehan'le ty no tsy ho hitantsika? Hankany amin'izay miely any amin'ny Grika va izy ka hampianatra ny Grika? Ahoana re zao teny lazainy zao hoe hitady ahy ianareo fa tsy ahita, ary izay hitoerako tsy azonareo ale? Andro farany tamin'ny fety, Jesosy nampianatra momba ny herin'ny fanahy masina. Jaona 7:7-7:30. Ary tamin'ny andro farany, zay andro lehibe tamin'ny andro firaviravona, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaeta, aoka izy hanatinaka hisotro. Izay mino ahy dia isy on'ny rano velona hiboiboika avy eo an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany, fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Fisarahan-tsaina momban'i Jesosy. Jaona 7:5-7:50. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandray izany teny izany dia nanao hoe ity tokoa no ilay mpaminany. Hoy ny sasany ity no Kristy, fa hoy kosa ny sasany avy any Galili va no iavian'i Kristy? Tsy voalaza ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranaky Davida sady avy eo Betlehema vohitra nonenan'i Davida? Mika 5:1. De nisara-tsaina ny amin'ny Jesosy ny vahoaka, ary ny sasany nitady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy. Ary ny mpiandry raharaha nankeo amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka hoy izy ireo taminy, nahoana ianareo tsy nitondra azy? Ny mpiandry raharaha namaly hoe tsy mbola nisy olona ny teny tahaka izany. Ary ny fariseo namaly azy hoe ianareo koa va voafitaka? Moa misy mpanapaka na fariseo mba nino azy? Fa voaozony reto vahoaka reto izay tsy mahalala ny lalàna. Ary Nikodemosy anankiray teo aminy dia ilay nankeo amin'ny Jesosy teo aloha dia nanao taminy hoe moa manameloka olona va ny lalàna antsika raha tsy mbola miaino azy aloha ka mahafantatra izay nataony? Izy ireo namaly ka nanao taminy hoe ianao konga mba avy any Galili? Dinio dia ho hitanao fa tsy mba misy mpaminany avy any Galili. Dia samy lasa nodo any an-tranony avy izy rehetra.